ry Jehovan'Andriamanitra rainay izay any an-danitra, tonga indray ny fotoana andrenesana indray ny afatra avy amin'ny teninao. Sokafy ny fon'ny olona rehetra nizaniza mandre izao afatra izao, ary naiza naiza toerana andrenesany amin'izany amangy azy ianao, mpahiritra ny masom-panamy ianao, ary amin'ny azy ny hery vaovao-ray hoety miatrika izao fiainana izao. Finoy ny fanahinao ndray atompo hitondra izany afatra izany. Tenena tompo fa vonona iainonay iainonao zany, ary vonona nambara izany afatra koa ao ankehitriny, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Soan'Andriamanitra nay sika mbola afaka anohitra any hatrany ny fianona ny ten'Andriamanitra. Tato ato ry havana manolona ny izao trangan-javatra maro eran'izao tontolo izao eto amin'ity fiainantsika ity dia anisan'ny tena mavesatra tao anaty mihitsy ny tiana marika hatrany hatrany ny amin'ity atao hoe fanorenana ity. Trangan-javatra samihafa na eo amin'ny tontolon'ny ara-panahy, eo amin'ny tontolon'ny fiainana andavanandro. Raha tsika malala angamba ny zavatra mitranga, ny zavatra mitranga tamin'ny 7 taona lasa tena tsy tahaka ny zavatra mitranga ankehitriny izao. Miova dia miova be mihitsy, ary eo amin'ny lafiny tontolon'ny fiainam-panahy andrinenina. Raha mijery ny zavatra mitranga rehetra teo aloha dia mahita zavatra pitsaka mihitsy, ary mila tsika ry havana tena miorina tsara. Za raiky loha ty afatra androany ety mba ahafahantsika tena manana antoka tsara, satria le trangan-javatra ankehitriny ry havana mampizongozona mihitsy ny finoana, ary indrindray mahatonga ny famitrana manontaniana mihitsy aza hoe inona ny marina, aiza ny marina, zany ny zava-misy. Ten'Andriamanitra nefa ry havana dia manana torolalana mazava tsara. Hoy atao hoe matery anitsy ry havana ny tena anamay, fa manolona nireo trangan-javatra maro koa isika raha tsy tsara olona tsara. Laza nareo mahafatenao petebe misy no verany amin'ny fahaverezana noho izany mila mitanina tsara. Ny anankiray voalohany iny aloha dia tsara ataovy mapototra tsara hoe nahoana moa ianao mivavaka mitady teto fivavahana sao. Inona ny tena antony raha ny teny vahiny dia hoe inona ny motivation hivavaka mba ninony, ataovy mapototra tsara zay. Natongavany Jesosy eto ambony tany, ataovy tena azonao mazava tsara mba hamonjy ny olona ho afaka mifaotana. Raha mamonjy fivavahana zany ianao dia zay zavatra tena ataovy azo antoka tsara mba hatonga anao ho afam-paotana. Raha ny marina dia hoe mba hatonga anao andova fiainana mandrakizay. Be dia be ry havana mitranga zavatra ohatran'izao tato ato ary raha manaraka vaovao tsika. Inareo any ampitandranomasina tany amin'ny Brezila tany, tao anatin'ny ray alina fotsiny dia efa nisy 200 mahery no maty ny tanora ao anatin'ny fandirizany zany nga nisy nanantena n'izany nofaty tao fa tena hoe mifaly titaka sy mifaly ao anatin'ny ray alina amanjako nyray mamonjy ainy ho aiza fantatry manay fahaverezana. Tato ato tsika inona tsara hoe votsaka ny tany hoe maty izy terinanaka. So fanam'izao keny havana zavatra tokony manipototra tsara hoe raha mahatonga amiko zany androany ho aiza asa valina ary atao ny devoly tsy eritreritra zany foana anao
mieritreritra n'izany ianao fa raha tonga tamiko zay hoaizy anao izy zay mpanompandriamanitra izalahy zay rehefa niofan'izay tany ivelany tany lasa olona fa maika ny filazantsara androany asa vela angatakambo mihitsy ny olona satria tsy atsika ny adiny ray tsy atsika ny fifakatiny zany miavana tokony ataovy maripototra tsara no zay nyanao zavatra ataony dekola ka hoe inona mantsika ka inona ny karaka tsy afaka mivavaka ngera tsy misy an'izao tsy riavana fitaka ataony devoly zany fitaka ataony devoly zany fa ao anatin'ny fahasoavana ny sokafany fitahina rehetra ao anatin'ny fahasoavana ny sokafany fitahina ny fahasoavana dia ny famonjena tovy azo antoko zany raha mandray izy torotely zao ianao naiza naiza ataovy azo antoka tsara ny mandraka zay ianao ary indrindra ny anankiray teny lohateny voalohany indrindra ampelako amintsika dia ny asan'ny apôstôly toko fafito amby folo ho an'ny olona rehetra tsakanavy koa ho atsika rehetra ihany koa ho an'ny olona vaovao hoany zay vo samany koa mandray zao toroteny zao zao ny tena andriamanitra to amin'ny anaran' jesosy andiny ny fahatelopolo ary andriamanitra ninitsy nijery ny andro tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidiny olona rehetra amin'izao tontolo zao ibebaka satria izy efa naneny andro iray zay hitsarana izao fotoana zao rehefa afaka izao fotoana zao dia hiatika ny fitsarana ny olona rehetra tsisy ninazonao atao intsony raha vao kipony maso miandro ny fitsarana zika io zany amin'ny hébreu tahaky ny afatesan'ny olona ilay mandeha ho za rehefa afaka zany dia isy ny fitsarana fa ny manana na ianao any amin'ny pakarizy ho jesosy ilay mandeha maro am'ireo vovoky ny tany nitsanganao izy ny sasany ho any amin'ny elo ho any amin'ny fifaliana kosa ny sasany lalanareo mila tsika riavana amin'izao fotoana zao manomana tsara aza mieritreritra ho any hoe mbola maina tsy raha izy zao toe-javatra mitrango zao riavana ny fijeriko azy raha efa mianina isaky mifo miampina foana fa sao dia mitianina ty mba jesosy raha vao mifoa dia fa mivavaka tena raha vao ivavaka foana tsy fantatra ny olo ianao androany atao vita fiavanana am'lay mano nanendry andro ray izy tsarana ao sy tsarana nao tsy afaka angala mihitsika afeniny devoly eo a zay zavatra etra ataotsika eto am'ty zao toy zao ity noentin'andriamanitra hitsaratsika eo miandro fahavelomatsika eo miasa manrananao raha eo anao manoko toto dia zay natika ny fitsaranatsika roanyrava ataovy azo matoka tsara ny farany mbola anotololananao ihany fa manao a asa varina mihitsy io a itran'ity dingana fahamoty itsika zay apetrako aminao hoe ka inona no atao ahorana fatarana fatafiotra anatin'izany famonjiny zany satria hoe ataminao teo hoe fanorenana mbola averiko aminao ndriavana raha mandinika ny efapolo taona lasa bibiby mihitsy nozongozony le talanina betsaka amizy reny riavana no miova fivavana fa tsy lasaky mipiry ny sasany koa dia fa tsy nibavaka tsony fa leo angambana mila miovina tsara tika mbola tsy fantatra ny toko mety rapitso mety rafaka pitso mety tsy fantatra fa miratsika azo antoka tsara mavesatra atao pitso ary avana ty mamerina itiavary ty hoe avereny foana o zao ny toko hoe mba ho tsara orondreo olo zao mba tsy anareo zay mitoroteny eto ry avana mbola ho ahilangila ny fampianarana jesosy ika avana dia nampitanina tsara mba tsy ahilangila ny fampianarana am'izao tontolo zao izy ampisainy satana saky raha miandro radio sy mahita zavatra maro tena valina sangana dao zao mpaminany eto zao zay toko hoe misy mpaminany sanjoko jesosy zao izy tena mitsangana zao dia apela tsara ny masonomba manao discernement izy ny aza zay miresaka jesosy aza zay manao faragagana arao tsara fotaony zao tokony amantarana zavatra rehetra raha tena tafiditra am'ty digany io tsy voafitaka mihitsy fanorenana voalohany arao tsara
fa nyrenina voalohany ry havana dia zao miorona amin'ny jesosy kristy fiainana somary mamelonao ahito satria misy iraka mpanaovin'andriamanitra atsika mako atao anatin'izao aso zao dia ny fahazavany nareo ho fanasiny nareo ny fanasiny zany hoe manome tsirony fiainana ny fahazavany zany manovolanana ny tokony alehin'olona zany ny iraka mpanaovin'andriamanitra antsika miorona aloha voalohany reny miorona amin'ny jesosy kristy fiainana io iavana lay zava-miafy ny filazatsara famerena zao apelako zao ao anareo voasambany arao tsara volaza polisanina toko voalohany indiny faina am'roapolo sy fito am'roapolo zava-miafy ny filazatsara ny avana dia hoe kristy ao anatinareo tonga fiainana za ao am'le kolosana izy hoe nafenina ary afeniny devolony avana io afeniny devolony na dia anatin'ny fiangonana azy afeniny devolony na dia fotoana fivavana azy zavatra manolona zay atoko-pivavana fomba fivavana sisisy fa le zava-miafina lay jesosy ao anaty fiainana tsy raha izao io tsy fomba io tsy fianarana koa io nikodemosy keravana nahay lalàna nahay nampianatra mahafantana tsara ny fampianarana jiosy nefa no mitonga jesosy mitondra lay fiaina gaga fa hoana azany tika ampianaka mao tsara io jesosy io rehefa tonga tety am'ty zao tozao ity araky namarako taminareo hoe mampiavaka indrinena amin'ny fivavahana rehetra eto ambony tany ravana dia zao lay andriamanitra mihitsy ny mity ao anatin'ny olona mity ao anatintsika mity jesosy esoy ao anatin'ny sainareo le avany ty atao hoe mpanaradia jesosy ty manomboka androany mba indrodrany foana manko anao maradio esoy ao anatinao io fa tsy mpanaradia jesosy tsika folona miombona aina amin'ny jesosy miombona aina aminy kristy ao anatinareo izy tsika e fa itsy hoe kristy miaraka aminareo ariary io tsy hoe kristy atao mivisy-vanana fa kristy ao anatinareo tsy raha tena nanray jesosy manareo tsy mahazo misaraka amin'ny jesosy raha misaraka amin'ny jesosy ianao very anao raha voaresaka mpanaradia zany ray vanao tamin'ny andro jesosy filazantsara efatra zany marina fa rehefa miankara jesosy naniraka fanamasy izy fanamasy zao no manambarana jesosy ao anatin'ny fiainan'ny olona kristy ao anatinareo io miavana ny tena hoentsika mamakivaky ary jesosy ao anatintsika io no azahoana mamantana tsara io zany fampianara zany tena fampianaradiso zany olo zany mpamina misantoka zany olo zany mitona ny zavatra tsy marina jesosy ao anaty tsy piako tsara manitra ny tiafatra ty ao kristy ao anatinareo izy famatenarany voninahitra mbola naveriny zany tany amin'ny korintianina faharoa fahatelo amby folo tsy fantatra rehefa ozy fa ao anatinareo jesosy midika zavatra be dehibe zany miavana eo amin'ny azakazaka midika zavatra be dehibe ary io jesosy tafiditra ao anatin'ny aloha no manome fiainana zaho izy lalana sy fiainana famarinana sy fiainana any amin'ny oabolana toko fahavanana izy dia hoe zay nahita azy dia nahita fiainana raha fa tafiditra ao anatin'ny olona zany i jesosy io zay vao tena fantatry ny olona misy ny tena dikany atao hoe fiainana zay vao tena fantatra ny dikany fiainana ny olona ny fiainana rehefa miglabo ny tao ty zao tozao hoe ty mahazo ny zavatra rehetrarehetra ampahany zany fa tsy zany ny tena tiana andriamanitra petraka ary io jesosy fiainana io tsy iza koa io fa le voalazana filazantsara nyzao toko voalohany andiny fiavitra ambe folo ary ny tena izy dia tonga nofo ny tenin'andriamanitra zany manome fiainana jesosy mila tenin'andriamanitra ka raha itentsika hoe miombonaina amin'ny jesosy dika zany miombonaina amin'ny tenin'andriamanitra tenin'andriamanitra iainana ary ny tenin'andriamanitra ny manome fiainana ary tsara zao tolo lalana zao
fa ahafahanao manana am'teny vahiny zay ahafahanao manana stabilité spirituelle tsara tsy voazongozona nitsy ianao samylaza aminao tsy voazongozona nizanizy anao raha maritotra tsara ary io Jesosy io lay ambarana tany amin'ny Korintanina voalohany koa hoe andininy fatelo hoe tsy misy mahay manao fanorenana nafo izy afa-tsy Jesosy Kristy. Fanorenana voalohany zany Jesosy ny tenin'Andriamanitra. Any Matitoko 7 izy io dia zao namarana vatolampy vato zany raha niorona eo Jesosy zany ny fiainam-pananao dia niorona eo ambony vatolampy mihitsy ny fiainanao azy zany ateo tranonolona amin'ny vatolampy zany tsy nozongodiny zany na misy tafidrivotra na misy problème na manaona fiany anao fa mijoro tsara miorona ambony vatolampy miorona ambony tenin'Andriamanitra. Jesosy ny tenin'Andriamanitra fanorenana voalohany zany a Jesosy fiainana tenin'Andriamanitra fiainana tsy antomponony io tenana varena misy ka anaty zavatra mitrano ty voherinandro teo zao verana no ataony mpitondra fiangonana zay fiangonana dehibe hoe tolaza zany zay tsafantsika dia very daholo zany veravana zany ve mampianarana amin'ireo olona rehetrarehetra io avy eo na dia efa misy manao adalàna azy efa misy misolotona efa misy mijanga zany very daholo rehefa tsy ataontsika zay azy fiangonana dehibe manao an'izany mampalenao ke zany nana mahitsy be zao afaka zao raha misy mianao zao aoka izy eritreretra tsara mba tsy mitaka fanan'olona maro am'izao amin'ny faran'izao ampahiraty masonareo ny kristianina rehetra ampahiraty tsara ny masonareo so dia mizotra makany efahavereza misy fitoeram-bavolombelon'andriamanitra mandeha zany avy na tena mampatahotra mpanompon'Andriamanitra no mihita teo anatiny amin'ny elo be no ianao mihitsy natonga anaton'ny elo tsy hitany paster atsona tony elo zay lazaina tapenao no ianao da no afaka tsona ampahiraty masonareo ny kristianina mba tsy anaikinaiky nizaniza mitondra fivavahana fa anaiky ny tenin'Andriamanitra Jesosy Kristy velona fiainana no fanorenana tsara loky be lehibe ravana fitrangan-javatra mantsy am'izao zao matonga tena nagataka tamin'ny toko misy mba eno ny tiako fa tidolotolo mihitsy ny rehetrarehetra ohatra ranomarina liavana dia ohatran'izao mitondra ny olona makany andelo ny fiangonana am'izao fotoana zao mampaleno ny zany liavana ohatra ny mitondra ny olona makany fahaverezana ny fiangonana am'izao fotoana tsika zao iza no mba ilaza iza no iteny iza no anambara izafy anao raha nandray Jesosy ianao zafy anao aza ny androlikafa fanorenana voalohany Kristy ao anatytsika mitondra Jesosy mandehandeha zany ngeitsika ny andalana eny zao anefa riavana aoko fantatrao fa hoalan'ny olona rehetra ianao hoalan'ny olona ianao manomboka ao fiangonana nisy ianao manomboka ao ianao dia tsara rovo tsara sekty io fa roy sekty io fa zao asa taika fo tenin'Andriamanitra hoe hosorona amin'ny synagogy nareo amin'ny andro farany hoalan'ny olona nareo fa tsy maintsy mitsoa zay nge le fahazavany sao dia verinareo hoe moramora sao dia verinareo moramora zany atao hoe iresaka mora fa aveo manko le dinganao anaraka le dingana anakiray faharoa matsy le aveo dia se mitoko hoe maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry ny fon'ny ambodia fatovy tsara fanorena raha tsy fanorena ny raha fa zany hoe esoronao am-piangonana zany tena gravy am'izao valany sao esoronao am-piangonana raha vo raha tsy fanorena anao milaza aminao tena anao zany mitira ohatra zany zafa dia misy olona tsy anao an'izao toy ny am-piangonana tsy maintsy zany no avo anao raha vo raha tsy fanorena anao aleo hoe avana rohana am-piangonana toy zay rohana ny fanjakan'Andriamanitra aleo rohana ty am-piangonana ty ambony tany toy zay rohana ny fanjakan'Andriamanitra fitaora foika sisa mianatsika eto aoreny tsara raha vo tsy mampotra raha ianao lazaiko anao dia zany rohana anatin'ny fiangonana zany ny zava-misy zany fiangonana lehibe fiangonana zany zany zavatra misy rehefa tsy mitovy fanahy amin'ny anareo dia tsy mety miramiratra tsara masoko anao atovy fantatra fa Jesosy ao anatytsika io Jesosy ao anatytsika io ny ravana mitondra tsika amin'ny fahamasinana
mitondra antsika amin'ny fahadiovana le io mitondra antsika amin'ny fitiavana io raha tena ao anatsika marina Jesosy ravana antsika ny fahakalana rehetra rava ny fahakalana tsy mila mboaboarina tro za fitiavana fa tonga ho azy zany rehefa Jesosy fitiavana nanantsika eo ataovy tsara morona alio tena sarotra vilavina satria hitako fa ny tena masarotra io kidingana voalohany io misy safidy io safidy tsy maintsy atonao safidy iova fiainana safidy iova lalana safidy no fanao safidy koa iova fomba vavahana sarotra ho ina zay manao satria mila fanapakevitra io fa tsy maintsy jereo tsara ny ravana fony Jesosy tonga tety ambony tany otoko raha nanenjika izy nanenjika nareo koa fahasanatahotra lalana misy miaina Jesosy amanatsika zany lalana Jesosy fa ny zavatra nakaigoavana le avana zao io Jesosy io le velona io Jesosy io ange tsy matory io Jesosy io ngiarakilerantsika teo tsy alenatsika horery zany ianao matory rainao miteny aza mamela horery dika zany enao le mpanaladia Jesosy Jesosy tsy mamela n'olona horery mihitsy aro tsara ke tantara baiboly trafany aro tsara tamin'ny androsadaka sy misaka le bebe ao fona le quatrième tsy miara-may aminao zany mihitsy ao anaty io velona ao anatsika io izy raha matory ianao ao anatinao Jesosy eny an-dalana ianao ao anatinao Jesosy miatika fakapana ao anatinao Jesosy Jesosy velona ao anatsika velona keo mba ataovy fona rehefa mivavaka mba ataovy tena miaina ataovy miaina Jesosy amin'ny heriny fitsaka anao tamin'ny maty zay mitondra fandraisanao ataovy miaina mizara isanandro isanandro matahotra nge devoly alana raha vo tena tonga saina ianao am'izao fampianarana tonga aminao hoe velona ao anatinao Jesosy izy ke efa eny an-dalana ianao jerijereny daolina olona izy ny tena misy Jesosy izy ny tena misy Jesosy fantatsara io ary atahora io raha vo misy Jesosy ianao fa raha mbola le titre kitikitio fa mora vadika io kitikitio fa mora vadika am'izao voanam'izao rehefa nandevoly tena mita karakalaza zay malatsika tao ty zavatra vaovao farany veloko io tena mahatsaravina mitady olona midevoly am'izao fotoana zao karamaina amina million anomana fanan'olona ho any mielo to ohatra eo any amin'ny lafo be amina dollara izy efa karamaina natsona amole rahalahy entina tany zao million nomenanao million dollara fa zao kosa ny programme anomana olona ho any fahaverezana raha koa mba tonga alao topoka eritreritra aloha mbola nieritreritra lay koa moa le rahalahy fa nafinaritra zao valiny fotonga ty fe tsia tsy anao azana zany mifanapakevy le rahalahy am'izao tsika miteny zao tsy mila zany volana million zany milliard mity vola be izy zany zava misy am'izao fotoana zao mividy fanahy mihitsy ny devoly am'izao fotoana zao aoreny tsara ny filony ianao aoreny tsara ny Jesosy le avana mety hotadidinao ihany zao afarisondriandro any rehefa nendanitra rehefa tsy hitanao koa mety hotadidinao ihany zao mety fa tsy fakety fa aoreny tsara zany tena miavaoreny ao Jesosy le avana Jesosy fiainana aleo izy ny fiainatsika eny andavanandro eny rehefa tena fiainatsika eny le avana io afaka mandresy ny fakapana rehetra mihitsy Jesosy eny le avana tsy resy ny fakapana mihitsy tsy resy ny fakapana mihitsy eny Jesosy le fakapana telo eo le avana zavatra santsona ndreo ary anome fandresenatsika zany tompo mafilaritra misy le rahalahy fa vola be zany ny million zany le avana fa nanona fahasahina hoe tsia zany misy sotra ny tompo fa mbola misy olona ihany any na tsy atao tsika eto ary mbola misy olona foana manola tena faharory aho azan'io ty tena zavatra ty tena zavatra anankiray aza manorona ny fiainana amina feta tsy madity Ezekela ty fatelo amby folo feta tsy madity no amin'ny ragana ny fiainana zany hoe inona dika zany zavatra tia velana no mivelana amin'ny fiainam-panahy le feta tsy madity manko raha tena ny marina le fanany masina andriamanitra ny feta madity ary ny feta tsy madity
le zavatra hita maso. Inona tena feta tsy madity ozy nareo? Fivavahana manetanetana fotsiny. Zany ny feta tsy madity. Manetanetana ny hira ohatran'ny mietsiketsika dao ny efa mivoaka avao. Zany no tena nahazo fifaliana mihitsy androany efa tena mivavaka. Rehefa aveo nefa ny fiainana tsy mandeha amin'izerony. Zany tena androany angalaty tena ohatrany tena akaiky ny lanitra. Rehefa aveo nefa tena mahazo koa le problème ka. Feta tsy madity. Zavatra ety avelany, fetsiketsehany ivelany. Zany no te feta tsy madity, ny manetanetana. Mety manetana hoe manova vola petabe nareo. Mety manao hoe miderahany tompona aokitsika lokon'Andriamanitra fena. Atoloro dao zay tsara aminareo. Tsara zao mahita olona fantatry fianakaviana. Nanaka reny zao mandeha tongotra rehefa rano. Na ny bus na zao ny tsisy tolo vola. Satria tratrany le feta tsy madity. Alefa sy dao zay tena fananao, zay tsara indrindra any aminao atolotra e. Zay tena tsara indrindra nomeo. Nefa fa tsy tena 4 fa tena mbola mandeha tongotra any izy io. Nefa manana pisany fianakaviana zany. Tandreny tsara misy feta tsy madity be dia be amorenan'ny olona ny fiainam-panahiny. Manova zao. Fa adiny le feta madity tena fanahy-masin'Andriamanitra. Le fahamasinan'Andriamanitra. Zany no anorenana azy ny havana. Ny fanahy-masin'Andriamanitra, ny fahamasinana no anorenana ny fiainana. Ny fahasoavan'Andriamanitra no anorenana ny fahasoavan'ny fitahin'Andriamanitra. Fa aza na izy ny problème moa tsy amin'izao fotoana zao. Ary io tena mafetsy ny bibolo rava. Atao amin'itony andalam-pamitany any amin'ny tanomanitra izy tena mandeha. Ary tena olona tsara ny amin'izao fotoana zao le olona sahirana ara-pivelomana. Nefa Andriamanitra mampalakela tsara mihitsy. Fa tsy olona zava-tsony rehetra izay matahotra Andriamanitra. Tsy olona zava-tsony. Tiako tsara mihitsy iolontsika. Raha tena ny olona tsara eo tompo anao, manaka ny pahasoavan'Andriamanitra ny havana. Aza matahotra ianao. Ainy tompo manome ny zavatra zay ilainao. Jolo mamomelona anao, tsy tafajolo tahaka an'izao raha tsara. Efa elabe iravana tsy resaka. Zaho olona tsy manay karama fotoana filazantsara. Nefa manina Andriamanitra mbola afaka manohana foana ny zavatra rehetra dia atao. Satria manan-karena Andriamanitra ho tsika fa aza matahotra nareo. Tonga be mantsy amin'izao fotoana zao tena publicité. Aty zao lazanao tsy mba zany amin'izao vanatro. Jesosy tsy nanao publicité tonga dia hoe riavana ianareo zay mahantra rehetra tonga avy any amoron-dranomasina fa vonona ampainareo ahy. Ianareo zasina rehetra tonga avy any tendrombohitra oliva fa tonga ampainareo. Tsy mba zany natony. Kristy ao anatiko ao anatinao. Ahoana ny zavatra keneny tompo. Ary io aza manorona ny fiainana amin'ny feta tsy madity. Manetanetana. Fivavahana manetanetana. Fivavahana mampanatena zavatra ty avelany. Fivavahana mampanatena zavatra fivelomana ety ambony tany fotsiny ahy. Zany natao hoe feta tsy madity. Fampanantenana anao ety ambony ho tafita ianao, ho tafakatra ianao, ho ambony ianao. Tsy zavatra gatana ity zany ravana fa manaraka toriny zany ozy mpanao salamo. Manaraka teorina ngery fa zavatra fa tsenjehany e. Tsenjehana nisery fa manaraka androlahy ity dolo fahasoavana rehetra ao Damoska ao. Rehefa misy zavatra ilaiko tonga ny tompo manome. Zany ny zavatra tena Andriamanitra apetaka aminao ny havana androany. Aza manorona ny fivavahanao amin'ny fivavahana aitraitra ety avelana, amin'ny fombafomba ety avelana. Fa aoreny tsara amin'ny asany fanahy-masina ao anatinao. Mandehana ny fahamasinana tsara. Mandehana ny fahadiovana. Fa mbola ho tena Andriamanitra hoe tsako toviko ozy marina sy nimeroko. Midira riavana ao amin'izany hoe fanjakan'Andriamanitra zany. Fanjakan'Andriamanitra ke riavana dia ohatran'ny hoe tany goseny. Midira ao anaty zany fanjakan'Andriamanitra zany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tonga fiainana. Ao anaty fanjakan'Andriamanitra ianao miaina. Andriamanitra ny tompony fahefana. Midira ao anatin'izany Jesosy fiainana matafiditra anao. Ray fiainana manaraka izay io riavana ny tena zavatra anankiray mihitsy. Hoe ataonareo teo hoe misy safidy maro fa tsy maintsy tokony atao izy io. Safidy. Ary zay tokony ananantsika. Zay ny hitanetako anao rehefa avy eo mampiray vavantsika. Manao safidy tsika loara. Safidy iova fiainana. Safidy iova fijery. Iova fitanana ny zavatra maro isan-karazany.
fa ampitany jesosy io ho tonga fiainatsika mila tena mipetraka tsara tsika ry avandroandro mba hatonga tsika tena mipetraka tsara famborena fahatelo zavatra ara-panahy dolo to apenako aminao reto zavatra azonao tanterahana daholo reto ary azonao andramiko izao fa tsara to ny famborena fahatelo ry avana dia zao mibantsina lay zavatra maharitra mibantsina lay zavatra maharitra hoy izy any amin'ny Korintianina faharoa toko efatra amby folo andininy fahavalo amby folo hoe fa ny hita ozy izy la hita maso dia ho vetivety foana fa ny tsy hita kosa maharitra manak'izay bantsina lay manak'izay tsy ny tembony tany any tembony tany fitopolo taona na valopolo taona raha be indrindra fa lay manak'izay amin'ny teny frantsay dia hoe lay fitopolo taona valopolo taona une goutte d'eau fa lay manak'izay banjiny lay manak'izay rehefa tsy maintsy mijery tsara mifepetra rehetra tololamina perako taona to any manak'izay jereny fa tsy ahoana no atonga tena maiavaka amin'ny fahita-po amiko e maiavaka amin'ny tena miasa amiko e maiavaka ahoana no mahatonga ohatra zao tsy zany mihitsy ny banjiny tsy resaka fireany hoy izy lay alaza any naravo izao raha lahy tena tsy tokony efa tena saiko ny lazay azy fa zany hoako manokana raha tsy mba resaka succès ny any zavatra andakilehibe fa ahoana ny akaharitra eo fanarana to tsy hoe navita asa be dehibe aho tsy hoe nanao azao re tsy zany ny zava-dehibe any fa ahoana ny tehirizako ny fanahiko amin'ny famasinana hidirako any amin'ilay mandrakizay zany ny zava-dehibe ny succès zany inge zavatra fitaka ataony devoly zany ary ny succès ko tsy anao nge fanotoka fa tena dire ozy ten'andriamanitra raha misaraka amiko aloha dia tsy mavitinina ge manarao poropoandriamanitra hoe efa tena ta zany hoe zany fisainanao zany mbola fisainatsasa ny fisainany mpanompon'andriamanitra tsy mba zany hoe navita zavatra be laotrasa tsy zany ny fisainana fa ahoana itonako aloha ny fiaram-panahy ho any mandrakizay ary ahoana ny itonako olona maro be ho any amin'ny fiainana mandrakizay ialany ny fahavelezana zany ny zavatra tadiaviny ary mila isika davana mibanza ny mandrakizay nafiratra misy le hira hoe efa somary namboariny lalamo le izy hoe aoko hita amiko jesosy fa deleliany fanyle hoe ahitana voataonako aho rehefa hoany mba tofo zany zany ahitana voataonako dikan'izany tsy motsy fotona olo tsika tsara azo mba hitana voataonako aho zany atao le hoe mba hofara le fikipo ny masoko ny fifaniko mihitsy zao le avana raha zany zao hofaty anao le ahitana olona maro be hitako zany ny tena fifanina tona ity ambony tany amandalo fa ny fantatry ny fifanina atao anazy zao raha vo ikipo ny masoko dia aseho amin'ny tompo ao izao mivitanao tena ary nao androany banjy le manak'izay aza rety ambony tany mety ho azo nodony ingeny zavatra rehetra ho jesosy le mandeha inona mony soa azy ny olona oatra izy raha ho azy nytona raha zavatra ny fahavelony fanahy sarovy ane mpalaza abavy ary tiako tsy pena tsara fa tsy mibika rety zany fa olona mafiady anao ty ambony tany tandriny fa ny olona tena zanak'andriamanitra marina ny olona tena manana firaisana amin'andriamanitra zero tsara jakoba voalohany izy tsy nananininao izy fa tateoriana azy dia mijarom-panefero andriamanitra koloha tsy manome zavatra be dehibe sao dia animbanao e sao dia tsy mifanananao no amaritana ny fiainam-pananao fa tany tsara tsy hoe za zany tsy mananinina dia tena pauvre zany spirituel sy io ny amaritana azy ary ny fahamasina fitoratenanao ny tombonkeriavana manaraka tsara ny fitoratenantsika tsirare aminy manaraka tsara ny fiainako ke jesosy zavatra na matora na mipetrana fantany tsara hoe ina moa ny eritreritiro lapitoro fazantsara io ahoana moa tena fikasana izy io ina ny tena mba fanoreny fantany ny tompo tsara zany atao anato tahaka n'izany koa ianao banjina lay mandraka zay zany nomanina homany fony zany io moa fa fampireisa dia zany lay nivaky voniteo marana anao an'lay mandraka zay foana nikarakaratsiko zao le tia tany tia verina ity nge mety olefina fa anao le mandraka zay karakaraina zay ny jire zany fotsika anane moa le tia verina tsy karakaratsika tsara
satria zay nameny tompo hoe mpanjino lay matraka zay izy azay ravana tena tsy mandriamanitra apetraka antsika inona rany tokony ataontsika ao amatsy metraka amarao am'izay hoe safidy iravana tena masarotra am'izay ty anapetraka amarao betsaka neny ty vavaka ravana fa tratsan'le mandidiny tratsan'le zavatra mitrangana araka nambarako taminareo ny fiangonana mpatonga fiangonana mampitahotra ianao raha mianety vily ianao raha mianety tsy mahita fahasoavana ianao raha zo ianao ampitahory de voly am'izany fa ny safidy tokony atao hoe safidiko za zao iaina miaraka am' jesosy aho andeha tonga am'le hoe zay tarianady areko avy arosonady maniko fa tsy maty atoko ianao mbola verikany aza mieritreritany tsy maty atoko ianao misy arao teny hoe misy olo manteny ianao teny hoe mamanana compte bancaire fa compte bancaire tompoko any an-danitra banque du ciel le za tsy manana ety ambony tany de ahoana fotsiny any amin'ny maka rehefa misy ilaika fa zany nitadiavin'andriamanitra tsy vola be ety ambony tany ny ilaiko fa zao zay ilaiko men'andriamanitra fa zany tadiavin'andriamanitra antsika tena fotsina vavolombelona anankiray andeha zay no asan'andriamanitra ny faraparam-bolona misy sapana tsy manana sonorisation nagataka tamin'ny tompo tena nmeny tompo raha fa ntsika mety tompo sonorisation mameko tsika tsara tarebi amin'ny tompo ny zavatra rehetrarehetra fa zao mitompo ve tena mijery le lahy ve tena andeha marina no asa tena mamarina ve iny fa sao de mitsangatsangana fotena ny tompo manan-karena misy safidy tsy maintsy ataontsika mianan-karena any an-danitra ny safiditsika riavana fa tsy arakarety ambony tany fa miaraka am'izay koa ny fahasoavana miaraka amin'ny fahasoavana ny fitahin'andriamanitra mivandro ane manao manova fijeritsika manao karoany miandroany anapakevitra nitsy ampiditra ny jesosy io hitondra ny fiainako manontolo mitsy ampiditra ny jesosy io hitondra ny fiainana mianakazy ampiditra ny jesosy io hoetiko miatrika amin'ny makivaky zao fiainana zany ny fanapakevitra koa fa zavatra kin'andriamanitra ao ny isa atoko fa dimapolo aoka iaranyeviny aoka foninanana ary fiainan'andriamanitra misy zavatra be deabe mety mieritrretinao hatramin'izay mafanenesina zao toryteny zao no zavatra zao na tonga ny satanatana anankiray anao iatrika fotoantsaritra nitsika ny avana iatrika fotoantsaritsika ary matonga andriamanitra matonga jesosy le mandeha tena matiotoka roapolo raha tsy mafoeziny zao izy tsy misy fovojena na de mpina za zany raha marina ivaranina rehefa aveo zay raha tsy fototra rehetrarehetra ry avana pekako amio tsarampitsara ry avana eo amin'ny efapolo taona mahery lasa teo zay misy tanompon'andriamanitra zay efa maty izy tsy folo taona izy tam'zany zao niteny napitrany fa iny izy io a teto Madagasikara izy sanovo tsara ty teniko ty izy fa ny olona ny fikamanana ny fiangonana ny olona am' jesosy fiainana sisa mijoro eto Madagasikara zany izy nalana zany zay afa tadidiko tsara ny olona zay fikamanana ny fiangonana zay ny olona am' jesosy kristy fiainana zay sisa mijoro eto am'ty fiainantsika io izy zao ava manomboka miratreratra efapolo taona lasa izy nampatsara zao de manomboka miratra ray manomboka marina zany aro tanteran'andriamanitra zay rehetra manana jesosy fiainana fahazavana eto am'ty zao tontolo zao ity mila olona zao tontolo zao andeha mahitsy afamarina mila olona andeha fahamasiranaandriamanitra fovan'andriamantsika zao kristianina nandray an' jesosy fiainana manova safidy anao miavana manova fanapakevitra anao hahitany voninahitran'andriamanitra anao raha ohatra ka manapakevitra anao fa zazatavatra mahafinaritra nanakan jesosy ohatrany sarotra zany fa mahafinaritra ohatrany misy olona zany fa mahafinaritra fo miaraka an' jesosy satria nahoana io jesosy io satria velona ozy de velona koina ato anatytsika izy jesosy velona mato anatytsika ny avana
jesosy tsy raisy ny tontolo zao jesosy araky namarina lahtsika teo jesosy tsy kanosakona fa jesosy mahery latsika mahery andresy ny fakapana reky na amin'endriminana amin'ny endrimininy jesosy velona mandresy ny hery ny devoly na devolina izy na devolina mandresy zany ao anatinao ao fa manomboka androany kosa ianao manana sakrity ary ampiasao ange zay zavatra zay hitanao dositra teo ny devoly aminao ampiasao zay manomboka androany tsy mandeha renanao fa jesosy velona anatinao andreny tsara ty tena Andriamanitra ty mato renao androany tianao Andriamanitra mba tsy tonga anao zafitapitaka mba tsy tonga anao zay androany teo anao hoe zay nge tsy mba nampahafantarina am'izany izy mba tsy tonga akondra androany teniny maninona tsy lazaina tamin'ny olona zany nefa nampahafantarina anao volazay amin'ny olona rehetra fa jesosy kristy fiainana no lava zao nanitra ny fiaina maraza jesosy tonga fiaina isanao mandeha ary teny solamasina hoe iraka tsony kristy izy ambassadeur lanitra teo zany lan'Andriamanitra atsika ampiseho ny fahatsarany lanitra ampiseho ny famindreny lanitra iraka asika zany iraka ampanaovon'Andriamanitra atsika ianareo ny fanasina ianareo ny fasina ny tompony ametaka atsika aminatsika zany afatra zany mba tonga atsika io hanova fijery hanana safidy makitra tsara hoany ary ny tompony ampahitany volany aminao tsaratsara fa rehefa tafiditra tsara hoanao raisy ny tompo-tanana ny fianao fazomataotra tsy olona le mpagatabavaka ianao fa ianao mananjo agataka ny tompiditra ny seza fiandrianany fasana tsy mba hitao bavaka rahalahy tsy mba hitao bavaka navaky fa ianao misy ny tiny tompo hoe manatolana fa vonina henonao ianao ny tadiavina manana fahasahirana zanahatra ny seza fiandrianany fasana bavaka manana safidy mahitra rany a fa vonina ny tompo anolotra lalina vaovana izy hanan'izany tena hainy manao mihoatry izay no fiziko eny ainy tena hainy ny manao ahy araky izay ty halleluia